ny famorana, ny famorana. Zany no lohateny kely androany anasako anao amin'ity alakamisy 10 volana Jolay ity. Tolorana mandrakariva ny arahaba sy ny firarian-tsoa isika mpiara-mianatra rehetra, mpiara-midinika rehetra, natratra indray izao andro vaovao izao hiaraka handinika ny tenin'Andriamanitra. Tononona mandrakariva ho anao sy ny ankonanao hatrany ny fiadana ny Tompo mba hanjaka tanteraka ao aminao sy ny fianakavianao. Andeha ary hiaraka hivavaka isika raha handinika ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra rainay io, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tomponay ianao, ilay tianay, ilay mitandana anay, ilay momba anay, misaotra no ny fahasoavanao, misaotra ny amin'izao fotoana izao zay ahafahanay miaraka mandinika ny teninao. Mahatsiaro anefa izay fa mpanota tsy mendrika ihany, koa mangataka fanadiovana, mangataka famelan-keloka. Diovy izay Andriamanitra, ary aoka ny rany Jesosy Kristy no fanadiovana sy famelana ny lokay. Ankehitriny ary raha handinika ny teninao zahay, dia mangataka ny fanena masina mba hampianatra anay ny teninao. Anaran'i Jesosy, amen. Ny Exodosy 4:7 no andininy efa mino aho fa efa manomboka ao am-bavantsika tsiraray avy. Ilay andininy soratra masina tao tadidino amin'ny Exodosy 4 ka ny andininy 7 manao hoe aro Jehova. Efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloko izay any Egypta, ary efa reko ny fitaraina noho ny ataon'ny mpampiasa azy, eny fantatro ny alahelo, dia efa nidina izao hamonjy azy amin'ny tanin'ny Egyptianina, ka hitondra azy hiakatra hiala amin'izany tany izany ho any amin'ny tany soa sy malalaka, dia tany tondra dronono sy tantely, any amin'ny tany Kananita sy ny Hetita sy ny Amorita sy ny Perizita sy ny Hivita ary ny Jebosita. Vonin'Andriamanitra andray an-tanana ny olana mahazo antsika. Fantatsika tsara fa indro Mosesy fananaiky ny iraka nampanaovan'Andriamanitra azy, ary dia lasa izy nandeha nakao amin'ny rafozany nangataka tsodrano manao hoe andeha. Ary hoy ny rafozany amin'ny 2:7 manao hoe aro jeto tamin'ny Mosesy mandehana soa amatsara. Zany toetra Mosesy zany tokony tahafony tsiraray avy, tokony tahafony zanaka. Raha hiala ny trano, raha andeha mba mihera, mba miteny, mangata-tsodrano, fa tsy hoe mandeha fotsiny tsy fantatra ny alehanao dia mitaintaina ny ray aman-dreny. Fa indro Mosesy tsara tsodrano, mandehana soa amatsara. Ary dia nandeha izy amin'ny 9:7 dia ary nandeha Mosesy. Zavatra nisy anefa rehefa nandeha, satria nentiny niaraka taminy ihany koa ny vady aman-janany. Dia rehefa nandeha izy dia izao ny zavatra nitranga teo amin'ny 9:4, ary noho ny tany an-dalana tao amin'ny fandriam-bahiny izy, dia nitsena azy Jehova ka nitady hamono azy. Mahagaga zany hoe ny rain'Andriamanitra Mosesy, nefa indro mitombo tady hamono azy, fa inona no mitranga? Fa nahoana? Inona ny olana? Ny olana dia izao, soa ihany fa niaraka taminy ny vadiny, nafantatra ny olana. Inona ny olana? Fantatsika tsara fa Andriamanitra dia nanome fanekena tamin'ny andron'ny zanaky vahoakan'Andriamanitra amin'ny boky Genesita 7:10 ka ny 9 sy 11 fa ny zanakalahy rehetra dia tokony ho forana mba tonga azy ho vahoakan'Andriamanitra. Ny zanaky Mosesy faharalahy kosa nefa Eliezera dia tsy mbola nandalo tamin'izany famorana izany araka ny fanekena izay natao tamin'ny Abrahama. Kanefa mampitarika ny vahoakan'Andriamanitra Mosesy dia nilaina ny mba hanehoany fileferana sy fankatoavana tanteraka an'Andriamanitra, mba ahafaha mitarika. Zany hoe Mosesy dia irina mba ho modely, ary dia fantatry ny vadiny izany. Io ny toetra mahafinaritra tokony hananany vady, satria fantatry ny vadiny fa toa tany indomondoza ny ain'ity vady ity, dia niditra an-tsehatra izy amin'ny 9:15 nanao hoe dia naka fiaratra vato Zipora
ka namora ny zanany ary zay nesorony dia natsipo teo anilany tongony ka hoy izy efa vady azoko amin'ny fandatsahany ianao dia niala taminy izy ary ora vehivavy vady azo tamin'ny fandatsahany ianao noho ny fora. Ry mpiara-midinika namana, mahafinaritra ny toetra nyity vehivavy vadiny Mosesy ity. Zipora araka ny taridalany am-pilatananao, ty vehivavy tia miasa ary noforana zanany mba hamonjeny ny ainy ny vadiny. Mpiara-midinika namana, ilay rahalatsaka teo amin'ny famorana io dia maneho ny fanavotana, maneho ny fiainana ary lesona manandanja eo amintsika izany tantara izany. Aoka tsy ho adinoantsika mandraka riva fa Andriamanitra mitantana anao ary efa mitantana anao amin'ny andrananao izy dia tokony arahanao ny fandaminany. Tsaroany Mosesy ary izany toe-javatra izany. Tsaroany Mosesy ka dia tsy nataony atsirambina intsony satria ny tsirambina kely ataony mpitarika dia mety hamoizana aina anankiray. Ry mpiara-mianatra namana isany, ny tsirambina mitovy amin'izay ataon'ny olona mafidin'Andriamanitra dia tadidio tsara fa tonga manalefa ka nilanja ny didin'Andriamanitra eo amin'ny vahoaka izany. Ary mety tera-doza mafy amin'ny fanatontosana ny asa mpanaovina azy. Ry mpiara-midinika namana, soa ihany fa natahotra ny afatin'ny vadiny izy Zipora vadiny Mosesy ka ny tenany mihitsy no nitrantsehatra namora ny zanany ary zay vao navela ny anjeliny anoho ny diany Mosesy. Ry namana isany, afaka miara-miasa ny fianakaviana amin'ny fanatanterahana ny asan'Andriamanitra. Afaka miara-miasa ny mpivady amin'ny fanaovana ny hiraka ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra. Ny tompony momba ny tokantrano tsirairay avy ka mba tokantrano mahay miara-miasa ny tokantrano tsirairay. Ivavaka resika ankehitriny. Andriamanitra rainay eo, misaotra noho ny amin'izany teninao izany, misaotra ny amin'ny fampafantaranao anay fa mila miara-miasa ny tsirairay avy. Irina ary Tompo mba ahita vehivavy manohana ny vadiny izahay. Maniry izahay ahita lehilahy manohana ny vadiny izahay. Eo ihany koa ny fangatahantsodrana nataon'ny Mosesy tamin'ny rafozany randeha. Maniry koa izahay mba ahita ankizy, tanora, zanaka, ray aman-dreny alohan'ny voan'andrany dia mifankafantatra mangataka tsodrano. Petraka am-pilatananao ary ny fiainanay androany. Aza mahafoina masaraka anay. Anaran'i Jesosy. Amen.